Notolorana ny lokany androany kosa ireo tsara vitana nandritra ny lalao izay nikarakarain'ny Hedrum Boscor Tetsakorondrano ny fanjifana entana teo anivon'izany tranombarotra izany no ahafahana nandray anjara tao anatin'ity lalao ity. Sidina ho an'olon-droa izay tanterana New York moa ny loka lehibe indrindra tao anatin'izany lalao izany. Andriamatora Barjona Henri Tina no tsara vitana nahazo ny loka goavana tamin'ny lalao fisariana ny karakarain'ny Hedrum Boscor. Io no tsara vitana nahazo ilay sidina ho an'olon-droa mandroso miverina makany New York. Araka ny nambarany dia teny amin'ny Hedrum Boscor Antsahabe no nahafahany nandray anjara tamin'ny tapakila fisariana ka teo amin'ny 5 teo ny tapakila nandraisany anjara. Samba ny raha ho an'ity tsara vitana ity no ivoaka ny Madagasikara ka naneho ny fihetseham-pony izy manoloana izany. Tena faly dia faly misy tsika izay mbola tenenina fa mbola tena mbola mandrevy foana mbola tena mandrevy amin'ilay zavatra azo zany ohatrany hoe satria fa voalohany zany ivoaka amin'ny Madagasikara zany dia tena zava-dehibe amiko mihitsy. Ao anatin'ny volana Septambra sy Oktobra ho avy izao no nisafidiana ity tsara vitana natanterahana ny fivaniana n'olon-droa New York izay nikarakarany Hedrum Boscor. 5 andro ny faharetan'ny fivanianana ka hiatohana avokoa ny mahakasika azy ireo mombamomba azy mandritra ny fotoana ipetrahany any New York.